raha ny vokam-pifidianana vonjimaika azo avy eo anivon'ny Cenit na ny bromaliotena misana ny fifidianana moa dia nahatratra 477 ireo bureau de vote nazahoana vokam-pifidianana izay manome tapa-avitrian'ny mpifidy 270 faingo 70 isanjato. Ireto kosa ny ampaham-bato azon'ireo candidat 5 voalohany mitarika amin'ny larana voalohany aloha hatreto ny docteur Jean-Louis Robinson manana ny salanisa 220 faingo 730 isanjato, manana ny salanisa 5 faingo 570 isanjato kosa ny candidat larana faharoa Andriamatoa Ery Jonary Mampianina Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo 10 faingo 730 isanjato eo amin'ny larana fahatelo ny misy azy, ary eo amin'ny larana fahaefatra kosa dia ny candidat Roland Ratsiraka manana ny isa 9 faingo aotra 4 isanjato. Ao amin'ny laharana fahadimy kosa indray no ahitana ny général Camille Vital izay manana ny salanisa 9 faingo 420 isanjato. Raha antsika miandalina ihany moa ny fizotrany vokam-pifidianana izay fa raha ny fotoana nambaran'ny Cenit kosa nefa dia amin'ny zoma fa 9 volana novambra ho avy izao no hamoahana ny vokam-pifidianana vonjimaika tamin'ity fifidianana filoham-pirenena lasa iny 27 ora mialohan'ny fotoana io, efa eo am-panomanana izay vokam-pifidianana vonjimaika ho aroso amin'ny vahoaka malagasy izay ry zareo anivon'ny Cenit. Eo am-pamaranana ny fanangonana am-vokam-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay nitotsaina ny 20 oktobra lasa teo ny Cenit. Raha ny zava-nisy ny folakandro tamin'ny 2 ora teo dia mpirom-pandatsahambato 7 senjato 7 amin'ny 1 misy manerana ny nosy ny tonga teo anivon'ny Cenit ny fitanana an-tsoratra. Ny amin'ny farany nandrasana ny folakandro teo dia ny fitanana an-tsoratra tao amin'ny mpirom-pandatsahambato 300 avy any amin'ny distrika Namboasary Atsimo. Faraviran'ny toerana ambovombe androy fantatritsika ny faraviran'ny fahasarotan-dalana, ny insécurité eny amin'ny lalana dia izay ngamba ny mety mahatonga azy fa nandeha ino moa zany nandeha taxi tsy taxi boka nandeha automobile zany fiarakodia zany nandeha ny partie ny 480 ny bureau de vote eo ambovombe androy 377 amin'io dia ny photocopie fa tonga aty ny PV scanner satria efa noentina niakatra aty izy dia najanony ny chef centre informatique anay avy any zany ny fandefasana anazy satria fa miakatra aty ny PV réel dia izay no mahatonga ny oekareo 103 ihany agneny tena andrasantsika avy eo ambovombe androy fa niambin'izay 700 zay dia fahita tonga eto atoerana eto fa ny fampidirana azy anaty masina no sisa andrasana. Fantainareo dia izay tokoa ny mpanao gazety vita rapitso ve ny valiny dia tsotra raha tonga eto izy dia vita sao ihany ny fahatongavany eto zany satria zany VV 300 zany dia adinray adinroa ny fanaovana an'izany fa mbola tsy tonga eto am-pelantanana le izy dia izay no mahatonga azy miandritsika. Raha ny fanazavana ny entiny teknisianina teo anivon'ny Cenit dia tsy ampiova amin'ny fivoaran'ny vokam-pifidianana firy-tsony ny fampijirana ny vokam-pifidianana farany andrasana avy any ambovombe androy. Tao anatin'ny 13 andro notanterahana fanangonana vokam-pifidianana avy amin'ny bureau fandatsahambato manerana ny nosy dia lasa ny teknisianina avy amin'ny Cenit fa tsy nisy ny olana goavana ny tranga. Ny vokatra tonga zany ny tena hoe zavatra manahirana tsy dia tena nisy goavana loatra fa teo amin'ny fampitahana ngamba ny teo ngamba nisy hoe nisy olana kely teo amin'ny fampitahana ny olana mpitranga moa zany izanay dia hoe mitandrina be zany izay satria photocopie tonga aty aminay iny fa rehefa tonga ny PV réel zay vao afaka manamarina le fampitahana nataonay dia indraindray zavatra mitranga dia tsy voasoratra ao anatin'le PV ny filazako azy ohatra hoe ny ohatra fotsiny ny nombre d'inscrits tsy misoratra anatin'le PV io dia izay anefa ilaina anatin'ny logiciel dia voatery tsy maintsy tadiavina amin'ny fomba hafa le izy dia anaty base de données hafa hoe firy moa ny nombre tao anaty liste électorale zay ny matetika zany hoe le fanadinon'ny olona zany hoe tsy voasoratra eo ny blanc et nul ohatra tsy voasoratra eo ny blanc et nul dia zavatra ohatran'izay zany matetika tranga fa tsy dia hoe olana goavana zany hoe ary amin'ny voix obtenu ny candidat ry zany tsy dia misy olana loatra fa le ohatra ny anaran'ny anadinina nohatra ny anaran'ny bureau de vote ny anaran'ny code ny bureau de vote dia sahirana zany tsika eto amin'ny informatika hoe bureau de vote aiza ty vokatra ty dia zavatra an'izay mitranga zavatra matetika mitranga zany
Andalam-pamaranana ny fanangonana vokam-pifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny eo anivon'ny Cenit ary andrasana ao anatin'ny 20 ambin'ny 20 ny vokam-pifidianana vonjimaika avoaka ny eo anivon'ny androm-panjakana ity.